Raha banao ny tokantrano manaraka ny météo izao fotoana izao ny sara azo avy amin'ny azana-bolana manarana tsikelikely ny tendrony atsimon'ny Madagasikara hatrany aloha zany ilay rindraona ary tombanana amin'ny rapiso sy ny telo andro avy dia mikasika ny morontsiraka tsinanany nosy iny ny tendrony ilay rindraona zany amin'ny ankapobeny vokatrizay dia miverina manorana tanteraka aloha zany ny andro ny morontsiraka tsinanany nosy mety hisy ny herikandro ny avoatany ny maripana ihany koa dia misy ny fidinana maripana goavana any amin'ny tapany atsimon'ny nosy manomboka ny rapitso izay satria dia mahazovana tanteraka ny tsioka atsimo amin'iny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara sy ny morontsiraka voany andrefan'ny Madagasikara ny mitatra tsikelikely amin'ny avoatany izay fidinana maripana izay any amin'ny androny talata sy ny alarobia any hoany. Ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia isy ny tandraona vitsy any amin'ny faritra Nalanjorofo sy ny faritra Atsinanana anorana mety atevina kosa faritra Ivatovavy Fitovinany faritra Atsimo Atsinanana nosy ary ny tapany atsimo amin'ny faritra Androy ho an'ny ilany atsinanany faritra Moromania Matsiatrambony Iorombe kosa dia andraona mety araina herika ny rapitso izay mandraona ihany koa ny andro ny faritra Imelaky ny atanin'ny faritra Atsimo Andrefana ary ny morontsiraky ny faritra Idiana ny ambiny kosa aloha zany dia mbola ny masoandro aloha ny toerana ho an'ny rapiso tolakandro mbola misy hatrany ny orana somary atsimo atsinanany nosy izay mitatra tsikelikely ny avaratra izay ho an'ny ilany atsinanany avoa dia manomboka mandraona amin'ny ankapobeny saika manerana ny ilany atsinanany avoatany zay faritra Nalamanga Vakinankaratra Moromania Matsiatrambony Iorombe zay mety araina herika indraindray mbola maimaina kosa ny andro ho an'ny faritra Alaotra Mangoro mety isy ihany koa ny tandrivindraona ho an'ny faritra Melaky Bongolava ny tapany avaratra amin'ny faritra Menabe ary ny ilany andrefany faritra Vakinankaratra manomboka miverina maina ny andro ny any amin'ny faritra Androy sy ny faritra Atsimo Andrefana ny ambiny ihany koa dia maina aloha zany amin'ny ankapobeny ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 14 eo ny ambony indrindra ho an'ny avoatany ny any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara kosa dia manodidina ny 17 na 14 degré celsius ny maripana ho an'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara indray dia 15 ka hatramin'ny 20 ny avoany atsinanana sy ny any amin'ny tapany avaratra atsinanany nosy ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara kosa 13 degré celsius hitantsika any Maivatanana sy any Mahajanga ary ny any Analalava raha ny tany Sofia aloha zany somary mangatsiatsika ihany amin'ny ankapobeny satria dia mety manodididina ny 13 degré celsius ihany koa ny maripana any Abelanana any zany. Ny vinan'ny toetry ny andro mandritry ny lalaon'ny nosy ho an'ny rapiso ho an'ny eto Antananarivo renivohitra mazava azy dia andraona vitsy aloha zany na mitsitokotoko amin'ny maraina fa ny tolakandro kosa manomboka miafeno tanteraka aloha zany ny lanitra zany hoe andraona mety araina herika ny maripana voavinavina 17 ka hatramin'ny 13 degré celsius ary ny rivotra kosa dia avy any atsimo atsinanana na atsinanana aloha zany no tena mibatoerana ary amin'ny maraina zay dia mahatratra 12 kilometatra isan'ora fa ny tolakandro kosa 12 kilometatra isan'ora. Ny toetry ny androntsika ho an'ny talata kosa indray dia mbola misy hatrany ny orana amin'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara saika ho an'ny morontsiraky ny faritra Atsinanana sy Vatovavy aloha zany no mibatoerana tanteraka oran'izay ary mety ho betsaka indray misy ihany ny tandrifindraona mandalo any amin'ny morontsiraky ny faritra Atsimo Atsinanana fa manomboka miverina maina ihany koa ny andro ny faritra Nosy ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara amin'ny tolakandro dia manomboka misy ihany koa ny tandrifindraona hitantsika amin'ny faritra Melaky ny faritra Bongolava ny ilany andrefan'ny faritra boka ho an'ny ilany atsinanany avoatany indrindrindra any amin'ny faritra Nalamanga sy ny faritra Vakinankaratra dia mandraona mety ho araina herika ary efa mahazo an'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Alaotra Mangoro satria dia efa manomboka miaferina ihany koa ny lanitra zany hoe andraona tanteraka mety araina herika ihany koa any amin'ny faritra Alaotra Mangoro ny ambiny dia maina aloha zany ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny talata izay midina ny maripana ho an'ny avoatany tombanana tafidina hatramin'ny 12 degré celsius morontsiraka atsinanany ihany koa dia saika ahitana vidinana ho an'ny faritra atsinanana faritra Vatovavy iny fa miakatra kely ihany zay ho an'ny morontsiraka avaratra atsinanany nosy mety ahitana fiakarana ihany koa ho an'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara indrindrindrindra ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy ihany zay mahatratratra any amin'ny 17 degré celsius ny maripana voavinavina any amin'ny faritra Betsiboka any hoany. Ny vinan'ny toetry ny andro amin'izay talata izay hatrany raha ny eto Antananarivo dia mandraona hatrany aloha zany ny saika tontolo ny andro zay mety hisy ny herikandro indraindray ny maripana
dia 13 ka hatramin'ny 12 degré celsius ary ny rivotra dia avy atsimo atsinanana trano aloha ny tena mibahatoerana mety mahatratra hatrany amin'ny 18 kilometatra isan'ora zay amin'ny maraina. Amaranantsika azy ny toetry ny andro ny alarobia mbola misy hatrany ny orana saingy any amin'ny tapany avaratra atsinanana anan'izay mandraondraona kosa ny ilany atsinanany voatany sy ny any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara ary koa ny atany fahatrimelaky bongolava menabe ary atsimo andrefana ny ambiny dia mipalika tanteraka ny masoandro raha ny maripana voavinavina amin'izay alarobia izay mety tafiakatra 20 degré celsius indray maripana ho an'ny voatany indrindra any amin'ny faritra ivakina karatra mbola mijana 20 degré celsius kosa raha ny vinavina ho an'ny faritra analamanga manokana ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy 20 ka hatramin'ny 17 degré celsius ary 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ny any amin'ny ilany andrefany Madagasikara iny. Ny vinan'ny toetry ny andro mandritry ny lalaon'ny nosy amin'izay andro ny alarobia izay mbola mandraondraona hatrany aloha zany ho an'ny faritra analamanga amin'ny maraina zay mety arahina herika fa manomboka amin'ny savatsy kelikely zay ny tolakandro raha ny maripana dia manodidina ny 12 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo zany ho an'ny eto Antananarivo renivohitra ary ny rivotra dia mbola saika rivotra avy any atsimo atsinanana trano no mibahatoerana amin'izay andro ny alarobia izay ny météo tamin'ity an'ity ara-piziray fotoana manaraka veloma tompoko.